Ny fiomanana sy ny fanomanana amin'ny fiatrehanany fividianana fa ny tontolo sosialy kosa indray dia mbola tsy voavany olonan'ireo mpivarotra etsy amin'ny tsenana Andravoahangy noho ny fangatahan'ny olona maro amin'ny tokony hanatsarana ny fanamboarana ilay trano eo amin'ny toerana izay nataon'ireo mpivarotra ho fiantsonan'ny fiara ho an'ireo mpividy izay andalo eo amin'ny ity tsena ity. Araka izany mbola manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra mahefa moa ireto mpivarotra ireto amin'ny famaliana ny etaetan'izy ireo. Rotsina koton'indray eo amin'ny sariny Stefana Razafy Mandimby. Manao antsoavo farany amin'ireo tompona andraikimpanjakana ireo mpivarotra solomaso sy fantsika eny Andravoahangy tsena noho ny olana izay mahazo azy ireo mahakasika indrindra ilay fananganana trano eo amin'ny toerana izay tokony ho lasa fiantsonan'ny fiara ho an'ireo mpivarotra solomaso sy ny fantsika. Satria hoy izy ireo tsy mety intsony ny tokonana dia tsy hampiatra ny zony intsony ihany koa araka izany izy ireo ka tsy ho tonga eny amin'ny birao fandatsahambato ary tsy hifidy ny zoma ho avy izao. Dia manao antso farany zahay ho an'ny fitondram-panjakana mahefa eto Madagasikara sy Antananarivo renivohitra noho ny Tsindry Azolena Zavadoza miantso eto aminay. Vita ihany moa zany le fanorenana n'le box misy 5 izy ao. Miteny hoe Zavadoza, inona mazavadoza azy? Zavadoza dia amin'izao fotoana izao raha matotompony io box io zany dia mivarotra azy indray ankehitriny. Izany hoe naoriny le trano noho le fahazon-dalana izay nomeny mediaterana azy dia amidiny io amin'izao fotoana izao satria fantany fa zavatra tsy ara-dalana tanteraka amin'ny vidiny 140 millions à 150 millions box ray misy 5 izy ao amin'izao fotoana izao. Mirere tanteraka izy amin'izao fotoana izao fa tsisy asakana ny zavatra tiany ataony intsony eto amin'ny tany sy ny fanjakana indrindra momba an'Andravoahangy satria dia tafiditra anatina accusena candidat ray izy amin'izao fotoana izao. Noho izany zany ny antso ataonay mpivarotra rehefa nivory izay dia nanapa-kevitra ihany koa izahay ny tsy hifidy manoloana n'izao zavatra izao satria Tsindry Azolena raha nanao antso izahay nanao fitokonana izahay tsy hitanay hatramin'izao zany zay valiny na dia efa mandeha any amin'ny ambaratonga mpahefana rehetrarehetra isatsokajiny ara ny fitarainana sy ny zavatra nataonay. Anisan'ny fangatahana izay nataon'ireo mpivarotra moa ny fampitsarana ny asa momba io fananganana trano io volana vitsy lasa izay ankehitriny efa mijoro ny trano ka ny fanesorana azy no takian'ireo mpivarotra. Manamafy hatrany ireto farany fa manana taratasy manamarina tokoa fa azy ireo ny tany izay nanaovana ny trano ary efa nanaiky izany indrindra ny commune raha ny filazan'izy ireo saingy mbola miandry ny ahatongavan'ny filohan'ny delegasiona vaovao izy ireo. Raha tsy ahivina dia miisa 70 ny trano eva ao amin'ny tsenan'ny solomaso sy ny fantsika ka 5,000 eo ny mpifidy ao amin'io tsena io.